Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha vavy malala amin'ny tompo ny fahasoavany sy ny fiadanany ao amintsika tsirairay avy. Tonga eto moa zany izara ny zavatsoa sy ny zavatra mahagaga izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanay. Ny vaty moa zany dia tsy manompo an'Andriamanitra fa mpanompo sampy ny fianakaviany ary tena gentilisa 100%. Dia rehefa nanomboka ny toran'Andriamanitra, rehefa nanomboka ny fankaty aman-taonany izay dia nanomboka ny toran'Andriamanitra momba ny Andriamanitra rehetrarehetra aminy dia nitarika azy tao amin'i Jesosy Kristy dia nanomboka nisy olana teo amin'ny fiainanay, nanomboka nisy fitsapana be dia be teo amin'ny fiainako satria nanjaka ny fanahy maloto ilay olo tiako isam-bolana izy mahita zavatra foana, mahita devoly dia narary mafy izy sady narary mafy izy no tsy nahita asa. Dia rehefa nandeha ho tany amin'ny hopitaly moa zahay satria tsy zakany ny ainy dia izy ilay dokotera hoe mila mijanona 3 andro ianareo fa misy zavatra enjana be, misy zavatra tsy normal ao anatin'ny fony ao satria efa tonga taty amin'ny efa marary zany tena efa tsy zakany mihitsy le izy na mipetraka raha izy tsy mahazaka na mandeha tsy mahazaka. Dia tamin'izay moa zay tsy isy vola fa ny teo am-pelatananay foana zany no ampiasaina dia iny foana zany izay zakan'le seroma sy ny fanafody kely anatin'ny 2 ora izay foana nomeny dokotera dia nivoaka hopitaly zay. Dia niteneniko amin'izany tsika hoe hiara hivavaka isika mila manolo tena an'Andriamanitra, mila mifono an'Andriamanitra indrindra fa ianao mila manokatra ny fonao an'Andriamanitra. Dia nanomboka teo dia rehefa nanomboka nanolo tena ho an'Andriamanitra izy 2020 nandritra ny confinement izy nandinika soratra masina niaona amin'Andriamanitra mihitsy izy namaky baiboly mivavaka mibebaka dia natao batisa izy fa nanaovany batisa Noela fa rava le aretina rava nanomboka tsy nahita ninona tsony aloha izy voalohany indrindra ny fanahy maloto resy le fanahy maloto doran'ny fanahy masin'ny tompo matory tsara izy efa tsy manonofo tsara, efa tsy manonofo ratsy tsony izy na mandeha amin'ny lalana izy efa tsisy zavatra mampitahotra anazy dia le aretina rava tanteraka nanomboka tamin'ilay fotoana sarotra izay naparary anazy sy nahitany zavatra mampatahotra reny napahorian'ny fanahy maloto azy dia tsy nahita asa mihitsy izy na nitady asa raha tsisy olona nitady anazy. Fa nanomboka teo rehefa nanolo teo an'Andriamanitra izy nanokatra ny fonan'i Jesosy Kristy dia nanomboka le olona indray le asa indray no nanantona azy fa tsy izy no nanantona an'le olona. Halleloia! Tena zava-dehibe zany ny havana malala raha vavy malala, tsara ny tompo ary mpamaly vavaka ary tsy voatery hoe hitovy ny fitsapana izay azo antsika mety samy karazany fa ny zavatra ampitaiko amintsika izay mpanompon'Andriamanitra ho an'izay manara-dia ny Kristy tsika dia tsy maintsy milanja zioga isika. Izay voasoratra ao amin'ny Lioka 7:7-20 izay milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy raha misy tia hanaraka ahy aoka izy handany tenany dia hitondra ny azo fijalia isan'andro ka hanaraka ahy. Dia any amin'ny fitomanina 7:7 koa izay milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Ka ninona zany ny fitsapana izay misy eo amin'ny fiainantsika mety be dabe ny resaka ataon'olona any ambadika any hoe voahozina zao taminah moa zany tena henoko mihitsy tena misy olona mihitsy miteny anao hoe maninona ianao no misafidy olona tsy mivavaka. Dia tsotra zany navaliko an'zareo hoe tsy izany ny safidy an'le olona fa Andriamanitra satria tsy nieritreritra hoe ity azy mihitsy tsy nieritreritra hoe anambady fanambady zahay fa noho ny lahatra Andriamanitra dia tsy afaka mandaza dia matoa zany tafalatsaka niaraka taminy nataon'Andriamanitra kambana taminy dia ataon'Andriamanitra fitaovana hitarika azy hanompo azy. Dia mety ho be dabe mihitsy ny fitsapana izay mahazo antsika mpanompon'Andriamanitra izay manara-dia an'i Jesosy Kristy samy hafa fa tany mafy izay anananao, tany mafy Jesosy Kristy ny azo fijaliana izay lanjaintsika dia mbola tsisy dikany par rapport amin'ny azo fijaliana izay noentin'i Jesosy Kristy. Nefa kosa na dia mafy amin'ny maha-olombelona antsika ilay azo fijaliana ny fitsapana sy ny karazany, tsy fisiana sy ny karazany manana an'i Jesosy Kristy tsika zava-pony ireo, zavatra mandalo ireo satria izy efa nampanantena antsika fa tsy hisaraka na handao antsika. Ka tany mafy ny finoana tsy maintsy misy foana ny fitsapana, tsy maintsy misy foana ny zioga fa tany mafy Jesosy Kristy ary manana finoana velona ao aminy fa ny zavatra rehetra dia tsy maintsy possible miaraka amin'ny Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany lava be ilay tantara, lava be ilay fijoroana vavolombelona fa niezahako na foezina satria ny fotoana koa moa zany mandeha voafetsa koa ny rehetrarehetra fa ny zava-dehibe moa zany dia hoe Andriamanitra malala zavatra, Andriamanitra dia mahay manao ny zavatra rehetrarehetra. Dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra tahian' Jesosy daholo raha vavy malala.